Vatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Léa. Fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Amen. Hivavaka isika. Endre ny falehibiazanao ry Jesosy Kristy Tomponay izay namita ny famonjena ho anay tsiraray avy teo ambony hazo fijaliana. Ary izany herin'ny fandresenao ny hazo fijaliana izany no nahavelonay nanay tsiraray avy ka nahatratraranay sy nahatonga anay ho velonay natrapamonjena tratra ity maraina ity. Miarabanao ampanetretena ary zahay manoroka ny tongotra masina, ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, satria izao tany izao tokoa no fitoeran-tongotrao. Jesosy malalo, misaotra, mankasitraka, manome voninahitra ny anaranao zahay, miobanao mitsaokanao, satria mbola afaka Jesosy malalo, anovo hery ao aminao, afaka handray ny teninao, afaka handray ny vatsim-panavy aminao, azahoany mamakivaky ity tontolo andro ity indray. Dia mitenena mandrakariva amin'ny alalan'ny mpanomponao, izay fitaovana efa nofidinao Jesosy ampahery reto vahoakanao izay miaino izao vatsim-panahy izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, ilay nandresy ny fahafatesana no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Fifaliana mandrakariva no iarabanantsika tsiraray avy izay miaino sy manaraka izao vatsim-panahy izao. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raitsytoa ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ania ombantsika tsiraray avy. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny bokin'ny Koritiana voalohany, Koritiana voalohany toko voalohany, raisintsika ny 17 sy ny 220. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay kosa mitory an'i Kristy, voaomby tamin'ny hazo fijaliana, dia fahatafotohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Amen. Tsy ela akorintsika herinandro zahay no nankalaza ny Paska, ary momba tsapantsika tokoa ny ve hoe inona moa izany Paska izany, dia efa samy nafantatrantsika araka ny tenin'Andriamanitra. Androany kosa itsika dia tian'ny Tompo ampatsiahivina ny amin'izany hoe ny herin'ny hazo fijaliana izany. Raha amin'izao tontolo izao zany hazo fijaliana izany dia zava-poana ary tsisy dikany, satria ohatran'ny hoe nofinofy sy rediredina adala izay no atao hoe fahendren'ny izao tontolo izao na ny fahendren'ny olombelona. Ary ny zanak'olombelona dia mieritreritra sy manao ny tenany ho tompony fahefana rehetra ety ambonin'ny tany, ary dia mandaha izany herin'ny hazo fijaliana izany izay namitany Jesosy Kristy Tompo ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Misy ny olona izay milaza fa kristiana na efa nandray an'i Jesosy Kristy ho ny filazany, kanefa dia tsy mahatsapa sy tsy mahafantatra ny herin' izany hazo fijaliana izany, fa toa tahaka ny mandeha fotsiny ny fiainany, mieritreritra mantsy fa ny tombom-barotra na ny tombon-tsoa na ny fikorinan'ny fiainany amin'ny lafiny rehetra dia ao anatin'ny sainy, fa ny heriny, ny fahefany, ny fahaizana mampahalalany, izay rehetra ezaka nataony no nahazahoany nanana izany fiainana izany. Dia moa tsy tahaka ny olona mitondra tena tahaka n'izao tontolo izao ihany nefa milaza fa kristianina. Androany Jesosy Kristy Tompo dia mampatsiahy antsika ary fantatritsika tsara fa tao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay norenesintsika omaly, dia tao anatin'ny teny izay novinaka izao bokin'ny Koritiana voalohany toko voalohany izao. Ny fomba fahitan'ny mpino izao tontolo izao rehefa raisina avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarana ny hazo fijaliana, dia hita fa tena tsy hifanaraka hatrany am-potony
amin'ny fomba fahitan'ny fahendren'olombelona amin'izao tontolo izao hatrany am-piandohana. Ny filazantsara sy ny afatry ny azo fijaliana dia tsy fanaraka naoviana amin'ny filôzofia na ny siansa na ny zavatra hafa tafiditra ao anatin'izay antsoina hoe fahendren'ny olombelona. Ary izay indrindra no mieritreritra ny olombelona na ny olona izay tsy nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany, fa dia tahaka ny rediredina adala, olona adala izay mitondra sy milaza ny afatra izany Jesosy Kristy tompo vao aomby teo ambony hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty izany. Isika tsiraray avy dia mila mahatsiaro sy mahatsapa fa itsika dia mpanota ary nateraka tamin'ny ota, averimberina mandrakariva izany. Tsy nisy olona na dia marina na dia iray monja aza, ary izany mariky ny fahotana izany no mipetraka amin'ntsika zanak'olombelona. Tamin'ny vanim-potoana nefa izay nandraisantsika sy nibebahantsika dia nofafan'Andriamanitra avokoa ny fahotantsika tamin'ny nanomezany an' Jesosy Kristy tompo izay nombohana teo ambony hazo fijaliana ka nandatsaka ny rahany, ary izay ilay valeur tsy voavidy vola makarena, tsy azontsika faritana, tsy azontsika soritana, tsy azontsika lanjaina, fa ny rahany Jesosy Kristy tompo teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy no nitondra ny famonjena ho ahy sy ho anao. Ary izaho sy anao izay mendrika ny ho faty, mendrika ny ho elohana, mendrika ny tsy hanana ny fiainana dia ny mbola ety ambony tany, dia honenantsika Jesosy Kristy tompo, ary izy no niteny tamin'Andriamanitra ray hoe tsy maintsy hosotroko ny kapoaka izay omena ho ahy satria tiako ho vonjena izao tontolo izao. Inona ara no hevitra marina ny azo fijaliana? Ny hevitra marina ny azo fijaliana dia Andriamanitra ray mihitsy no tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity, nitondra an' Jesosy Kristy tompo ka nampihavana izao tontolo izao amin'Andriamanitra ray, ary koa nitondra ny fampihavanana amin'ny olombelona samy olombelona. Inona nefa no zavatra iainan'ny olombelona samy olombelona? Ny zavatra iainan'ny olombelona samy olombelona dia tsy nanaraka ary tsy nanaja izay fitiavana nomen'Andriamanitra ray izay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izay nanome ny fitiavana faratapony teo ambony hazo fijaliana. Ny zanak'olombelona na ny kristianina na inona anarana izay hoentiny dia mbola hita fa mbola miaina ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao, mifanaratsy, mifamitaka, mifanenjika, mifampifosa, miaina ao anatin'ny langa sy ny fitaka. Ary dia izay tokoa ny tenin'Andriamanitra hoe vao mihiratra ny masoandrin'Andriamanitra dia manota foana ny zanak'olombelona. Misy dia mieritreritra ny lainga foana ny avoaka ny vavany isaky ny miteny zavatra anankiray. Dia ho sanatria ve ry hava malalako isany ho ataontsika ho latsaka tany fotsiny izany herin'ny hazo fijaliana izany izay nanomeza ilay mpamonjy antsika ny ainy hamonjy ahy sy hamonjy anao? Tonga ny fotoana izay andraisako sy andraisanao ny fanapahan-kevitra. Tiantsika va ny andova ny fiainana mandrakizay ka nanantsika ny fitsanganan'ny tena maty rehefa tonga eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy Kristy tompo? Sa ho tiantsika ny anana ny fahafatesana mandrakizay any amin'ny farimy rehetrafo? Anio ny fotoana izay tokony andraisantsika fanapahan-kevitra, ary mbola tsy tara fa mbola afaka mibebaka isika, raiso ary asivo lanja lehibe izany herin'ny hazo fijaliana izany, fa teo no namonjen'i Jesosy Kristy ahy sy ho anao. Ary ny ivon'ny finoana kristianina, ny ivon'ny tena mpanaradian'i Jesosy, ny ivon'ny tena
soratra masina dia ilay teny voasoratra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Aza ataontsika fahazarana fotsiny izany tenin'Andriamanitra izany fa hiaino amin'ny atsipirian'ny fiainantsika isa-tsegondra, isa-minitra, isan'ora, isan'andro izany fitiavan'i Jesosy izany, izany famonjen'i Jesosy izany. Tsy misy tiany ho very isika kanefa kosa aza manararaotra ny famindra-po n'Andriamanitra raintsika. Fa raha ao anatin'ny fahotana io izay tanterahantsika, ao anatin'ny fahadalana, ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny fitaka, ao anatin'ny fanaovantsika ny fahavetavetaniny izao tontolo izao, na ara-tsaina, na ara-batana, na ara-panahy, na ara-nofo, no tonga Jesosy Kristy Tompo dia makaiza ny asa sy ny herin'ilay azo fijaliana izay norenesiko sy norenesinao. Mbola tsy tara ry havako malala isany. Mbola mikikika Jesosy ary mbola mandondona eo am-baravaran'ny fotsika hoe aoka izay, ampy izay ny fankafizana sy ny fanaovany fahafinaretan'ilay fahavalo dia le Satana. Fa tapao ny hevitro sy ny hevitrao, andeha rea mibanjina ilay azo fijaliana na mitany Jesosy Kristy no famonjena. Ary androany dia mipetraka amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe tiantsika va ny ho voavonjy? Izao sy anao va anisan'ny olombonjena? Dia raha tiantsika no voavonjy, tiantsika no anisan'ny olombonjena. Androany re andeha hazakazaka eo am-poditra ilay azo fijaliana, hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanao, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Anaiky ny ho sasan'i Jesosy tamin'ilay rano teo ambony azo fijaliana ary hiverina indray eo ambany elany, ahafahantsika mandray ny famonjeny, ahafahantsika mandray ny famelan-keloka, ahafahan'i Jesosy Kristy Tompo manasa ahy sy manasa anao amin'ny lafim-piainana rehetra. Ary rehefa avy eo dia andeha isika hidera sy hankalaza ny Tompo satria efa namindra fo sy namela ny helokontsika isika. Izany no afatra entin'ny azo fijaliana izay nandresen'i Jesosy Kristy Tompo ny herin'ny fahafatesana. Ho azy ny voninahitra isika tsirairay avy kosa dia anapa-kevitra ho anisan'ny olombonjena. Mivavaka isika. Misaotranao izay Jesosy amin'ity maraina ity. Nampatsiavinao anay fa misy lanjany lehibe ny azo fijaliana izay nanomboana anao ka namitanao ny famonjena ho anay tsirairay avy. Jesosy malalo, aoka ny fanainao masina no hiasa mahery ao anatin'ny fon'ny tsirairay avy, hiasa mahery ao anatin'ny sain'ny tsirairay avy, hiasa mahery ao anatin'ny fanahin'ny tsirairay avy, ka tsy hisy anamary tena eo anatrehanao, fa hibebaka, anao todiky voan'ny fahotana, ary atsiaro ny asa sy ny herin'izany azo fijalianao izany. Dia tsy ho very maina ane Jesosy, ny nanoloranao ny ainao sy ny nandatsahanao ny ranao teo ambony azo fijaliana, fa anana anjara amin'izany avokoa izay tsirairay avy izay mihaino izao vatsim-panahy izao. Izany ranao nalatsaka teo ambony azo fijaliana izany ane Jesosy no andrakotra anay, hanadio, anasa, anangana, ary dia hitsangana izay ho anisan'ny olombonjena ka hiazakazaka koa hitory ny filazantsara sy ny heriny izany azo fijalianao izany. Ho anao ilay nandresy ny fahafatesana nidera sy niaja ny voninahitra mandrakizay, izay tsirairay avy kosa dia hitapify mandrakariva eo am-poditry ny azo fijalianao satria teo ny nazahoanay ny famonjena. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Aleloia.